Mpiraviravona lehibe indray no iarabana tsika menakavy izay mbola mitoetrano tsika manaraka an'izao fandarana izao manona fiadanana Jesosy amintsika tsiraray avy ary isorana ianao amin'ny heriponao sy ny fahazotonao izay manaraka hatrany izao fandarana izao ary sanay no miteny fa raha ny fiarahana tamin'ity Jesosy ity dia amin'ny fotoana anaranao fampianarana tahaka an'izao dia tsy maintsy misy zavatra tonga any amin'ny fiainanao, tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy maintsy misy fahasoavana raisinao amin'ny alalan'izao fampianarana izao, na ho anao manokana na ho an'ny tokantranonao na ny asanao indrindra fa ho an'ny ara-panahinao dia manasanao hatrany anaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao. Toko faharoa amby efapolo moa zao ao amin'ny Genesisy ny fandarantsika androany amaky an'ity ten'Andriamanitra ity sika dia iroso amin'ny famakafakana, fandiniana, fandalinana. Nefa mila an'izay dia miarabanao pasteur. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur Alvarez, miarabantsika menakavy ato tompoko mirary anao aritra hatramin'ny farany anatin'izao fandarana izao. Ndao hivavaka avy hatrany ary sika ametraka an'izao fotoana izao eo ampelantanan'ny tompo. Raha ny tsara indrindra izay Andriamanitra mahay manao zavatra tsy takatra ny saina eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra mpanatsimbady tantara ao anatin'ny fotoana fohy ianao ho amin'ny voninahitra, ho amin'ny famirapiratana. Tena spécialité ianao zany tompo manova fiainan'ny olona tahaka an'izany. Ary mino zay fa izay rehetra nandray an'izany fampianarana izany, izay rehetra nandray an'izany fampianarana izany, izay rehetra nino an'izany fampianarana izany dia ho tanteraka aminy zany teny zany. Izy fitsimbadiana tantara ao anatin'ny fotoana fohy ho amin'ny voninahitra lehibe, ho amin'ny fahasoavana goavana be ho amin'ny tsiraray avy. Tompo aza vela hiala maina ny mpanomponao tsiraray avy manaraka an'izao fandarana izao. Faoka ho tahina na ny ankizy madinika na ny tanora na ny ray-pianakaviana na ny renim-pianakaviana ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny fanahy masina le fanahy mpampianatra mahay indrindra, mpampianatra endrindrindra ampianatra anay amin'ny alalan'ny mpanomponao amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Iny ary tompoko dia rosontsika amin'ny Genesisy toko faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo no vakitsika tawary. Ny nandehanan'ny zanaky Jakoba nividy vary tany Egypta sy ny aonany tamin'ny Josefa. Ary fantatry Jakoba fa nisy vary tany Egypta dia hoy izy tamin'ny zanany lahy, nahoana ny fampijery foana ianareo? Dia hoy koa izy, indro efa reko fa misy vary any Egypta, andeha midina any ianareo ka mividiana ho atsika mba ho velo isika fa tsy ho faty. Dia lasa nidina izy folo lahy rahalahin'i Josefa mba hividy vary tany Egypta. Fa Benjamina rahalahin'i Josefa tsy mba nampandehan'i Jakoba niaraka tamin'ny rahalahiny fa hoy izy, andreo isy loza anjo azy. Dia tonga ny zanak'Israely mba hividy vary niaraka tamin'izay nakany fa fatratry ny mosary koa ny tany Kanana. Ary Josefa no mpanapaka ny tany sady izy no mpivaribary tamin'ny tompo-tany rehetra. Ary tonga ny rahalahin'i Josefa ka niakohaka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hitan'i Josefa ny rahalahiny dia fantaniany izy, nefa nodolokafa taminy izy ka niteny mafy taminy nanao hoe, avy aiza ianareo? Ary koa izy, avy any amin'ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Ary fantatry Josefa ny rahalahiny, nefa izy ireo kosa tsy mba nahafantatra azy. Ary Josefa nahatsiaro ireo nofy na nofisany azy ka nanao taminy hoe, mpisafy ianareo, izahan'ny fangadiadin'ny tany natongavanareo. Fa hoy izy ireo taminy, tsy tompoko lahy, fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Zanaky ny lehilahy ray izay, zanaky ny lehilahy iray ihany izay rehetra olo marina izay fa tsy mba mpisafy tany, tsy akory ny mpanomponao. Ary hoy izy taminy, tsia fa izany fangadiadin'ny tany natongavanareo. Fa hoy izy, roa amby folo mirahalahy ny mpanomponao, zanaky ny lehilahy ray ihany avy any amin'ny tany Kanana. Ary indro ny faralahy dia any amin'ny rainay ankehitriny, ary ny anankiray tsy ao intsony. Ary hoy Josefa taminy, ilay voalazako taminareo ihany hoe mpisafy ianareo ny marina. Dia zao ary no amatarana anareo raha velona koa Farao, tsy ala ty ianareo
raha tsy tonga aty zany zandrinareo faralahy zany ireo na anankiray aminareo areo kizy aka ny zandrinareo fa ianareo afatotra mba ho fantarina ny teninareo na marina na tsy fa raha zany raha velona koa farao dia ampisafo tokoa ianareo dia nataony tao an-tranomaizina atelona izy rehetra ary noho tamin'ny andro fahatelo dia ho Josefa taminy izao nataovy dia ho velona ianareo fi izao dia matahotra an'Andriamanitra raha misy olo-marina raha olo-marina ary ianareo dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no afatotra amin'ny tranomaizina ny tenanareo ary mandeha ana ianareo hitondra vary no ny mosary any amin'ny tranonareo ary ny zandrinareo faralahy dia eto mankaty amiko dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy hovonoina ianareo ary nataony zany dia niresaka hoe izy efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahintsika satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy nefa tsy mba niaino isika koa izany natongava zao fahoriano zao amintsika dia namaly azy Robena ka nanao hoe moa tsy niteny taminareo vao nanao hoe aza manota amin'ny zaza nefa tsy mba niaino ianareo ka indro fa dinina amin'ny rano zao ary izy ireo tsy mba nahalala fa Josefa nafantatra ny teniny satria nisy mpandika teny niresahany taminy ary Josefa dia niodina niala teo aminy ka nitomany ary niverina nakeo aminy indray izy ka niteny taminy ary dia naka ny Simeona teo masony izy ka namatotra azy teo masony ary Josefa nanome teny ameny vary lasakany sady amerina ny volany isanday ao anatin'ny lasakany avy ary anome vatsy ho azy eny an-dalana dia nanao izany taminy izy pasteur zava-dehibe indray izay toy ny tantara fianarana baiboly ataontsika eto zao satria fianarana baiboly moa pasteur no ataontsika eto mba halalan'ny olona hoe inona no voalaza inona no voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao ary inona ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'izany resaka rehetrarehetra izany tena mahavarinana amin'ity baiboly ty pasteur tena tsy diso io tena tsy diso pasteur o Jesosy ndray andro ny teny manao hoe ao amin'ny Jaona 4:4 izao ny lalana azy fahamarinana ary fiainana zany izao izy ny lalana fahamarinana ary fiainana dikan'le fiainana dia hoe la vie ny tena misy ny fiainana io pasteur dia tena ao amin'ny Jesosy rery any amen ao amin'ny Jesosy rery any no tena misy fiainana ny fiainana tsy ao anaty vola maro amintsika tena mpanambola mijery an'izao fandarana izao fa jerivo ngery mpanambola malala isany ampanetretenany aza mieritreritra hoe seky taloha ianao zao raha miaino ahy amin'izao fotoana izao aza mieritreritra ny fiangonako hoe vaony oloko aza mieritreritra ratsy hoe pasteur heritiny io reny le ohatry zao aza mieritreritra an'izany aloha fa mba dinio ange ianao milomano anatin'io arenanao io nefa ianao tsy manana an Jesosy jerevo ange misy goty ianao misy zavatra marary any anatin'ny kibonao any anaty misy calcul ao zany dokotera ianao amin'ny alina farafahaingany mahita tory eo amin'ny amin'ny 12 vao mahita tory fa ohatra misy zavatra mampiadi-tsainanao foana dia mampikorotana anao foana vao misy zavatra mitranga amin'ny politika dia ianao no miorory voalohany hoe inona indray no hitranga jerevo ange ianao mpanambola io fa ohatra misy zavatra tsy milamina foana amin'ny zanakao misy zavatra tsy milamina ao mitokantranao ohatrany hoe misy fotoana milamindamina kely ianao tapabolana dia tampotampoka andreo ohatrany maheno vaovao ratsy dia mamahaolana foana ry rahalahiko sy alabaviko ny fiainana tsy ao anatin'ny vola ny fiainana tsy ao anatin'ny arena ny fiainana dia ao amin'ny Jesosy rery any atao anatin'ity baiboly ty no manambaran'izany pasteur jerivo ange fa amin'izao zao miororo mihitsy ny olona ambony rehetrarehetra tsy ndriko tsara ny olona ambony satria raha eto amin'ny firenena eto Madagascar zao no resahana anatin'le crise politique io tsika dia isy fiovana amin'ny gouvernement isy zavatra iovo atoato azonao misy zavatra miova dia efa tebotebotsika nahoana ny sezako ahoana ny volako
manahoana ny miliarako manahoana ny zao ahoana ny toyany hitanao tsy misy zavatra mampilamy manao zany ry havako raha tsy ato amin'ny Jesosy rery any Jesosy ny manome fiainana mampilama mampiadana pasteur Alvarez tsy any amina sezam-boninahitra tsy any amina seza tsy any amina voninahitra tsy any amin'ny vola amikarena tsy any amin'ny arena be ao amin'ny Jesosy any ary ato ny manambaran'izany hoe Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana marina io izay lazainy baiboly pasteur tena mahavarina mihitsy nilaza Jesosy hoe any amparany any dia isy ny andro mahory ny olona ho ty tena ho ty vola mpandoka tena tsy manaja zay masina tsy manaja zay masina ozy izy ny fanambadiana pasteur dia lazaina fa ny fanambadiana dia masina eo anatry n'Andriamanitra masina satria Andriamanitra namorona azy zava-masina fa misy lehibeana fiangonana izay namoaka lalàna am'izao fa afaka manambady ny lehilahy samy lehilahy vehivavy samy vehivavy lehibeana fiangonana zany hoe fa mena monomboka tafiditra ny fahavetavetany eto amin'izao tontolo zao tamin'izany andro nanoratana ny baiboly zany nge tsy mbola nisy lehilahy manambady lehilahy e tsy mbola nisy vehivavy manambady vehivavy azonao fa ny mahagaga hoe tena voasory tena nitsindriny faminanina le atao anaty baiboly hoe any amin'ny andro farany dia hitrangy zany fahavetavetana ozy izy any amin'ny Daniel ihany hoe rehefa hitanareo mitsangana eo amin'ny varavarany tempolo mozy eo amin'ny tempolo ny fahavetavetany ny fandravana fahavetavetany ny fandravana dia tady dio zao efa akaiky ny fahavetavetany ka le izy efa tafiditra ao anaty fiangonana mihitsy zao ny fahavetavetany amin'ny Matthieu 24 15 misy an'izay hoe raha hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetany ny fandravana zay nampalazaina ny Daniel mpaminany dia aoko isaina zay mamaky zany zay rehefa hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina ozy ny fahavetavetany ny fandravana zany hoe fa tafiditra any anaty fitoerana masina any anaty fiangonana ny fahavetavetany ny fandravana io lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady lehilahy efa azo atao zany zao zany azo amasinina amina toeram-pivavahana sasany tena mahagaga hoe tany amin'ny 2 arivo taona lasa nanoratana an'ity izay tsy mbola nisy nininina akory a dia nefa tanteraka ty amin'ny 2018 azonao marina pasteur zay voalaza ato alleluia ary zay fampanantena n'Andriamanitra fampanantena nanomeny Jesosy rehetrarehetra ato hoe anasitrana ny marary a hoe zao ny famantarana arak'izay mihona metra tanana marary dia sitrany tsisy boky manambara an'izany eto ambonin'ny tany akoatra ny baiboly tsisy mihitsy tsisy ny boky nosoratan'ireny physicien tsy haiko izy atao ny anaran'le physicien reny dia resaka misy an'le théorème de inona théorème de Pythagore théorème de Newton sy maro samihafa dia reny dia le zavatra misy ara-pijika fotsiny no resahany reny ny boky rehetrarehetra nosoratan'ireo mathématiciana rehetrarehetra reny dia ny resaka mathématika fotsiny resahany reny azanao ny boky rehetra nosoratan'ireny olona filozofy rehetrarehetra reny dia nyresaka mombana filozofia fa ny baiboly irery ihany nyresaka zavatra tsy mbola nitrangatra amin'izay miresaka faminanina azonao dia saintsainy tokoa nge hoe mametra tananao amin'ny marary ianao dia manjavona ny fibrome manjavona ny kistre zavatra hitan'ny écho zao hitan'ny échographie zao hitan'ny radio hitan'ny scanner rehetra zao zao ny aretina mahazo ny tolo ty zao daholo ny fitsaboana ametrahanao tanany olo sitrany ato ny misy an'izany ary tanteraka ato zany maverevitra ny dokotera maverevitra manampaizana nge pasteur hoe ahoana tokoa raha ny hitenenan'ireny le devoly reny hoe délivrenao le olona dia miteny io devoly eo anatin'ny olona io ialo zay may zay zay ny namely an'ity zay zao an'ity zay ambala velona ny ato tsisy nininona tsisy nizanizy afaka mahita an'izany akoatran'ny olona mahalala ny baiboly pasteur marina zany tanteraka io tiako atongavana zany dia zao zay zavatra resahan'io baiboly io marina io pasteur rehefa izy no nitenana hoe amahaolana ny baiboly no niteny hoe amahaolana tanteraka zany baiboly no niteny hoe hitanao a tanteraka zany alleluia satria tokoa nge pasteur raha ny fiainantsika zao ny fiainanareo ny fiainanay tamin'izany raha jereny ohatrany hoe tena fa nohony amin'ny tompony mba mahatonga atsika miakatra ohatr' zao dia mba manana fahasoavana afaka mba mitory teny taky zao monsieur télé miteny amina radio
mbola ato daholo ny voasoratra amin'izany hoe izay matoky an'Andriamanitra, izay mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, Andriamanitra mamaly vavaka azy. Ary sahako miteny retiko jereto paster, fa na inona olanao, na inona angatanao amin'Andriamanitra, na inona tetavinao amin'Andriamanitra, mbola azon'Andriamanitra omenanao koa zany. Possible ho vitanao zany. Possible azon'Andriamanitra omenany reto olona tsy paster Alvarez. Azonao? Na inona tetavinao, possible omen'Andriamanitra anao zay angatanao. Ato anaty Baiboly daholo zany. Raha iverenako ny tantaran'i Josefa melohany idiranao dia tsotra be. Nampanantena azy Andriamanitra. Ekoaka eo anatrehanao ny rahalahinao. Tany amin'ilay nofy tany amin'ny Genesisy toko fafito amby telopolo izy io. Ny masoandro amam-bolana, zany hoe ny ray aman-dreninao sy ny kitana raiky amby folo lahy, kitana raiky amby folo ekoaka eo anatrehanao. Nanofy Josefa ny hoe na miamboarambary tany an-tsaha izy 12 lahy, dia ny amboaran'i Josefa nitsangana teo ampovoany teny an'izy raiky amby folo ny lahy ny ekoaka. Tany amin'ny 4 taona lasa, 20 taona lasa. 20 taona lasa le. 20 taona lasa no nanofisan'i Josefa an'izay. Ary tsy nampino ny rahalahiny, tsy nampino ny ray aman-dreniny, tsy nampino ny fianakaviana fa ary zay no natonga ny rahalahiny nanenjika azy anie. Zay ingeny natonga ny fianakaviana nanenjika azy, natonga ny olona manodidina nanenjika Josefa satria elavy zany ny ekofanay, elavy zany no miseho olohanay, elavy zany sinsisa. Fa izy ela sinsisa. Dia tena fa tany amin'ny 20 taona lasa dia fiaretana enjana, fijaliana, fahoriana nazo Josefa satria natsipo tany andavaky ny lavadrano, namidy ho andevo, tena fiodikodolana tao anatina 20 taona. 20 taona teo arina paster Alvarez. Tanteraka le nofy. Ny ekoaka ireo raiky amby folo lahy, ny ekoaka ireo prêt-à-porter aminy, ny ekoaka ny manodidina rehetrarehetra, ny ekoaka ny fianakavian'i Josefa. Tanteraka le nofy. Baiboly io a paster Alvarez tsy diso. Rehefa Andriamanitra izay no nilaza taminao fa hotahiny ianao, dia hotahiny ianao zay. Rehefa Andriamanitra no nilaza fa ho akariny ianao, dia ho ampiakariny ianao zay. Azony paster. Rehefa Andriamanitra no nilaza fa hositraniny ianao, dia hositraniny ianao zay. Na iza mino na iza tsy mino. Rehefa Andriamanitra no tena ho apetrako amin'izao toerana izao ianao, Andriamanitra tsisy afaka hitsivalana amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra paster. Tsisy afaka hitsivalana amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra. Azonao? Ary za fotsiny dia miteny antsika mpinitra, dia miteny anareo paster, itsika fiangonana, itsika mpitondra fivavahana, todika amintsika mpitondra fivavahana. Zao rahalahy, aza dia be fialonana ny hafa. Zao rahalahy, aza dia sasatra manenjika ny olona tsy fantatra hoe izy. Tsy fantatra hoe izy. Nareny tsy mampaninina. Mazo misy mpitondra fivavahana ohatra hoe milaza ny tenany hoe izy ny Messia, izy ony Jesosy Kristy tompo, tokony hivavahana izy. Zany nge normal be atao anaty Baiboly resaka Kristy santoko zany. Resaka hita hoe tonga dia zavatra santoko zany, zavatra fosika zany, dia tsy maninona raha olona ohatra zany enjeo izy. Azonao? Enjeo izy dia aratsio izy fa tsy maninona zany satria zavatra hitanao anaty Baiboly zany. Any misy karazana mpitoroteny sasatsasandray mpitondra fivavahana ohatra ny mirediredy. Vao mijery mipozina dia hitany hoe mirediredy izy sy ny zavatra resany, dia hitany hoe kirediredy, kivadibadika be, tsy mampaninona enjeo izy dia aratsio. Dia tenenao mpivavaka, dia ataovy an'izay anaovana azy. Fa misy olona indraindray tsy hitanao kory zay fomba hanenjehana azy, tsy hitanao zay fomba hanaratsiana azy. Azonao? Fa aratsianao fotsiny zao izy satria mety mahomby, satria izy mety mavita zavatra kely noho ianao, satria izy mety homban'Andriamanitra kokoa noho ianao, satria izy mety manana fanomezam-pahasoavana misimisy kokoa noho ianao. Dia etiketan'le fialonana kely ianao dia hanenjika azy tsehoana. So dia mba hahita problème amin'izany rahalahy, so dia hahita olana amin'izany. Tsy aleo ve mipetrapetraka tsotsotra, tsy aleo ve mangina toy zay hoe mahita karazana olona ianao zay mahomby. Zareo paster tena za tena fahendrena ho amin'ny mihitsy ny hoe
manakombona mivavako rehefa na mahita fiangonana na mandeha fiangonana io na tsy mandeha na mahomby le pasteur na tsy mahomby za misy fotoana tsy mahalala azy akory hoe izy za misy fotoana karaha misy olona mitatarataraamiko hoe ohatra zao pasteur rano dia aleoko mikombona dia za raha miteny an'ireny olona sy milamina fa oka zay aza miresaka betsaka mpanompon'Andriamanitra satria inge tsy fantatro ny toerana misy ny mpanompon'Andriamanitra io devant Dieu hoe manahoana ny toerana misy ny olo io eo anaty n'Andriamanitra fa fijerintsika azy no hamaritatsika azy naindray ary fijerintsika azy no hanenjentsika azy naindray fa miplasiny tsy fantatra akory eo anaty n'Andriamanitra zany nahazo an Josefa teto nenjehany rahalahy ny fahatany nenjehany fianakaviana fahatany tsy fatany akory marina ve ny nofo tsy mba nandinika tsy mba nieritseritra fa dia nenjikanjehana fahatany kinanjo roapolo taona taty aoriana tateraka le nofy reo fa nekoaka reo fa nandoalika reo fa tena ka io pasteur marina ny Baiboly ary zay no mahatonga na mampahery an'ireo olona tsena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy fahamarinana masay foana mijoro na mafy ara ny fanenjehana na tsy moramora ary ny anaovan'ny olona anao na mafy aza ny anaovan'ny olona anao masay foana fa na oela na oaingany Andriamanitra miaro anao foana pasteur Alvarez Andriamanitra miaro anao foana ary iverenako kely le zavatra nteneninao teo pasteur le hoe misy mpanompon'Andriamanitra na olotsotra na pino miteny ianao miresaka amina mpanompon'Andriamanitra dia zao no mila fitandremana be amin'io zavatra io pasteur satria amin'ny fotoana ianao pasteur miteny zavatra mombana mpanompon'Andriamanitra indrindra fa zavatra ratsy mombana mpanompon'Andriamanitra ray dia zao ka tena mpanompon'Andriamanitra marina tokoa io afa ndray le mpaminany santoka afa ndray le mpaminany santoka fa tsy petsika eo tena mpanompon'Andriamanitra marina ary tena ny fidin'Andriamanitra ary olona ampiasain'Andriamanitra marina ka miteny zavatra ianao dia zao zay fahasoavana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny olona io tamin'ny olona mpanompon'Andriamanitra io dia tsy ho raisin'ny olona mihitsy pasteur tsy ho voarainy mihitsy ary nefa nisy ary tany aloha tany hoe fahasoavana efa ndraisina tamin'io lehilahy io na vehivavyn'Andriamanitra io dia ho asorin'Andriamanitra tsikelikely pasteur ary ratsy be zay ary tsy miverina intsony zay fahasoavana zay zay ny ilana fitandremana amin'le zavatra tenitenenina amina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay nosoran'Andriamanitra fa ny mahavarina pasteur dia ty le fomba fitantanan'Andriamanitra le fomba an'Andriamanitra ny Josefa ny raha lany zay nankalana azy fahiny ny ray aman-dreny zay mba tsy nieritreritra ny Josefa ntsony dia manomboka asehon'Andriamanitra amin'izay le tantara amin'ny andiny voalohany pasteur dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe ary fantatry Jakoba fa nisy vary tany Egypta dia izy tamin'ny zanalahy nahoana mifampijery foana ianareo izao pasteur no nahavarinana amin'ity Jakoba ty manomboka verina indray zany tantaran'ny Jakoba eto manomboka voateny indray Jakoba amin'ity toko fa 12 ty Jakoba raha niala tamin'ny nahazo an'ilay tsodrano niala tao amin'ny Isaka dia nanao fanatitra teo amin'ny le toerana anankiray natoriany tamin'ny alina dia niseho tamin'ny fotoana iny Andriamanitra ary nanambara ampilaminy hoe ianao dia ataoko tonga firenena lehibe hitanao sy ny taranaka dia nandeha Jakoba rehefa tonga tany amin'ny Labana dia rehefa nisy fotoana nanakarena tany izy mitahin'Andriamanitra tany dia niala tany ray izy ary rehefa niala tany izy dia nanao fanatitra ndraiky koa izy dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe aza matahotra ianao fa ho avaoziko aminao indray le fanekena nanavao fanekena Andriamanitra miverenany amin'ny tany ray aman-dreninao any tany Kanana dia verina tany izy noho tonga tao amin'ny tany Kanana i Jakoba dia manao sorona manao fanatitra foana zany izy fa ny nahavarinana pasteur dia zao raha nandalo problème i Jakoba nandalo amin'ny Josefa nasorona teo aminy nandeha fotoana ela be fa nisy mosarita teo aoriana dia eniny amin'izay hoe nisy vary tany amin'ny tany Egypta fa ohatry ny adinidininy Jakoba pasteur le nifandray tamin'Andriamanitra nanao fanatitra antika dia ohatran'ny somary ohatran'ny somary tafiditra tao anatina problème i Jakoba satria za mino mihitsy pasteur fa raha tamin'ny fotoana ara-potoana nanao fanatitra izy dia mety hafa mihitsy ny fisehony tantara fa Andriamanitra moa mamindra fo taminy taranaka vafidy anazy dia le vary sainitsainy hoe misy vary hono eny amin'ny tany Egypta tsy izy akory ny tompon'le vary any fa le zanany lahy le zanany lahy raha fantany tamin'ny fotoana io zanako ne le zanako lahy tena tiako ny tompon'ny vary any mbola hafa ihany koa fandeha tantara fa Andriamanitra zany dia manana kajikajy zay tena tsy takatry ny sainao hoe zay fomba hoe tiany atao zay Andriamanitra zany dia manao zay tiany atao mihitsy amin'ny fiainan'ny olona anankiray pasteur tena zany marina pasteur tena tsy azon'izany izy tsy valanana mihitsy ny zavatra tian'Andriamanitra atao
tena tsy azon'izany izy tsy valanana ary zany nge hoa no tena anaky foana ny olona pasteur fiainatsika ho atsy vola foana azonao ny fiainatsika tsy vary tsy sakafo fotsiny rehefa misy hoanikoanina de milamina io fiainatsika tsy karama fiainatsika tsy asa fotsiny fa fiainatsika mifamatotra amina fanahy famatotra amina fanahy ary tena tombotsoa anao raha olona manakatao ianao mijery an'ity fandarantena za nge pasteur tena miteny foana ny eto amin'ity fandarantena raha ianao manakarena multimilliardaire io no tena mivavaka ianao tena olona faratapony sambatra indrindra eto ambonin'ny tany ary faratapony miadana indrindra satria zao ny antony pasteur ny vola efa nananao azonao ny sakafo anananao tranobe nananao tomobile nananao orinasa nananao fa misy zavatra tsy anananao fotsiny nge sisy fanasitranana fahasalamana zao no mety tsy ananan'le olona io a pasteur de mahavarina mihitsy za tena mahita mpanakarena ny tena didididina fahatany fotsiny tsy hita hoe inona ny aretiny a fa de fatara fotsiny hoe misy aretinao de tsy hita hoe ava izy ty aretin'ity de aretina manahoany ty aretin'ity de ny olona mahatra rehetra mitovy aminao mipiraita-po aminao tsisy manana le aretiny ianao anefa de manana aretina ary tsy vita eto Madagascar ary zay daholo ny problème mipanakarena pasteur de mahagaga misy aretina tsy vita eto Madagascar daholo fa tsy maintsy tsabona ny La Réunion tsabona ny Maurice any France any Inde fa maninona mba fantatrao ve hoe zavatra ara-panahy nge zany fa maninona ny misy mahatry etsy akaiky anao to mitovy aretina aminao vita etsy be felatanana vita etsy amin'ny azera ary misy fotoana aza ivavahana fotsiny reny olo reny de sitra fa maninona ianao tsy maintsy makany La Réunion Maurice makany Inde ary isaky mararina reo mianakavy de tsy maintsy makany andafy de tsy mba fantatrao ve hoe vavaka ny ilainao am'izany ohatranao a pasteur zay ny azambandraba tena iterako ny tompo za tsy mbo manana zavatra ireareana loatra za tsy mbo mireare am'zay arenako tsy afaka mireare am'zany tsy manana noho izy raha vola tsy manana noho izy raha arena na fananana tsy manana noho izy tsy manana noho izy koa raha fiangonana azonao tsika tsy manana noho izy raha fiangonana tsy manana olona noho izy koa tsika anisa zavatra mba ireareako de ny fahasalamana men'Andriamanitra azonao ny azy zanako sivy mianada fa tena mafinaritra na zavatra ataon'Andriamanitra pasteur tsy hoe ny aretina tsy mandalo misy fotoana ny aretina mandalondalo kely fa io pasteur de tsy mbo mandeha hôpitaly zany io tsy mandalo toeram-pitsabony zany tsy mandeha dokotera zany io reo sivy mianada reo fa de tena hitanao misy fiarovan'Andriamanitra tontolo ara-panahy zany zavatra tsy mampino ny olona zany za tsy miteny hoa hoe tsy ilaina ny dokotera tsika tena misy dokotera be da be mivavaka ao am-piangonana sady manaraka zao fandarana sady manaraka fandarana tsika misy fotoana lazaka anao mila dokotera tsy vita ny asoavan-jazy zany tsy mila tsy hainy pasteur zany dokotera ny manao an'izany fa tsy hoe ametra tanany ianao de vita asoavana tsy maintsy mankany any dokotera ilaina ny dokotera azonao misy fotoana ny vadiko teraka de ianao ve de ilaza hoe vavahana ny vadiko de sa ve de andainga an'izany eto hoe vavahana any de ilaina ny dokotera ilaina ny toeram-pitsaboana pasteur ary rehefa tsy hivavaka ianao makanesana ny toeram-pitsaboana azonao misy fotoana manamboatra nify reny misy fotoana misy mavomavo reny nify tsy délivrance zany azonao diovina le izy any amin'ny dokotera azonao ilaina ny dokotera fa raha zay aretina aloha pasteur za tena miteny tena mideran'Andriamanitra fa tsy mbola nisy an'izany hoe voan'ny taso ka nitsondromina voan'ny taso ka nina fanafody ny kohaka ka nitsondromina tsy nisy an'izany pasteur tsy misy an'izany fa de tena hitanao zany hoe Andriamanitra tena miaro fa maninona tsika manambola miliara io no misy fotoana ohatra ny tratsatratrana zavatra ohatra zany za mihitsy tonga tsainy aminao hoe misy de voly ohatra ny tsy mampiada an'izany eo ny fiainana jery vo nge ianao manambola io ery madama jerenao ny madama atao tokantranao tenao fa ohatra manana olana mivadinao foana ianao
ohatrany mampirafy zany ranga ohatrany any afaka indray problème vadinao de manana problème any amina zanakao zany ianao ohatra misy olana foana ny tokantrano zay tsy mampilaminanao nefa katikati raha fenao tokotany jery vonge fa ny vadinao rehefa miaraka aminao ohatrany tsy mavita miaraka aminao zany fa vehivavy hafa any ambadika any foana ny ohatrany mety aminy nefa nareo raitranao tena tetafiny devoly le arena omeny anao vola omeny anao fa fahasambarana tsy omeny anao ady tsaina foana le zavatra kivelambelany io meny devoly paster azony daholo zavatra kivelambelany ahitany olona hoe izy miadany fa ao anatiny ao misy zavatra tsy mety milamina tsy mety manana fiadana tsy mety mahita tory ianao amin'ny alina nefa ny fandrinanao avany sinna ny eteviny nikodoro ohatr zany ny fanakarehetra ohatrany mirenterentery nefa mitady torimaso anao mila mihinana pile foana hina-kaniny anao mila pile atory anao mila pile zao mila pile tsy tonga saina ve ianao hoe jesosy ny ilainao am'zany de tsy mbola tonga saina ve ianao hoe mila n'andriamanitra lalina ianao miditra am-piangonana ane ianao mampalahelo de zao hoe ohatrany mody ohatrany sanatry mifona amin'ny tena ity ndraindray ohatrany tsy tena ao tsara e ndraindray atsika ohatrany mety tsara velatsikely ohatrany hoe mba hitahitany olona fotsiny hoe iny fa tena mivavaka iny fa niditra am-piangonana iny fa ana mba mipozipozy hitany olona fotsiny manao fivavaha mpanao politika ainao moa paster fivavaha mpanao politika rehefa le mba misy lalanonana reny lanonana mba matanjatakery organisen'ny fiangonana de mba misehoseo daholy dridradrindra rehefa kaikaiky ny fifidianana hitanao de mba ohatra mba misehoseo daholy mba misehoseo daholy mba ato zay de mba de tena hitanao hoe de tsisy tsy mahalala koa hoe mody tsy tena ivavaka fa mody atao an'zany zany aty fivavaha mpanao politika mody misehoseo daholy mba hitahitany olona rehefa misy crise mandalo amin'ny firenena de mba atsotsony daholy ny anaran'andriamanitra samby miantsoantsona ny andanina ny akilany miantsoantso daholy azonao le izy de lasa manana zany problème zany ny akamaroany kristianina fa za de tena miantsoanao raha lasany bava ianao manakatao io mihitsy no atsoko androany tena andao tena ivavaka raha lasana bava fa raha ianao io tena mivavaka ianao manam-bola manan-karena manana orinasa manana toerana maministre général manana toerana efa tsara io tena complet ny fahasambaranao complet ny fiadananao satria ianao efa manan-kohanina manana otafina manana tomobile andehanana manana trano fahasambarana le tsy anananao fitsisy completeny jesosy io ny fifaliana nge pasteur ao amin'andriamanitra rereny ny olona afaka miome ny olona afaka miome fa ny fifaliana tsy voavidim-bola azonao afaka mividy fimehezana izy ohatra mividy CD an'ireny le olona mampime reny mijery an'le lalononana mampime reny de mitsikakakaka eo de mijery le zavatra mampime na vidéo gaga azonao miome izy fa tsy mifaly azonao ny fiomezana manko avy aty ivelany avy any ivelany no ampidiriny azonao zany hoe mijery zavatra ianao mba ampime anao fa ny fifaliana indray avy ao anatiny no mivoaka ka na tsisy zavatra mampime ary afaka mifaly foana tontolo ara-panazy amin'ny paster ary ao amin'ny jesosy ny ananana zany azonao ianao afaka mividy fandrina ngeza be ohatra zany fa tsy afaka mividy torimaso ao amin'ny jesosy rery any ny torimaso paster azonao afaka mividy arena be da be ny olona de fenony arena ny trano fa tsy afaka mividy fiadanana ny fiadanana tsy voavidim-bola zany tsy voavidy ny arena zany ifirifiry paster mipanakarena idirako trano fa tena rehefa miresaka aminy ao ianao fa tena mandavo fotoana ianao miresaka aminy ao satria le arena nanany fa misy zavatra fiadanana tsy ananany korotandava foana ianao afaka mividy fanafody fa tadio fa tsy afaka mividy fahasalamana afaka mividy fanafody ianao fa ny fahasalamana ao amin'andriamanitra rery any paster azonao ny fahasalamana ao amin'andriamanitra rery any afaka mividy zavatra be afaka mividy famataranandro volamena izy fa tsy afaka mividy fotoana ianao za mieritreritra hoe volamena ny famataranandronao fa famataranandro azonao vidiny fa ny fotoananao tsy ianao
andriamanitra mandama fotoananao ary andriamanitra tsy mampafandisiny fotoananao impiry any nahita ja paster andeha amonjy mariage izy menakafy andeha amonjy vodiondry tratrana accident tapaka rava amin'ny baolina rava amin'ny mariage ianao tsy tompony fotoananao zany tsy tompony fotoananao zao mamisa visy ianao anatin'ny telo taona manao an'ity am'izao daty manao an'ity am'izao daty 10 minutes alohan'le fotoana raha van'andriamanitra ny programmanao afaka mividy famantaranandro le olona fa tsy afaka mividy fotoana azony paster le tiako atongavana zany ao anatin'zany retsaretra izany tete iretsaka an'le hoe misy zavatra tsy ho voavidin'ny volanao amin'ny karenanao mihitsy misy zavatra tsy ho azonao mihitsy raha tsy ao amin'andriamanitra ao amin'andriamanitra irery any ao amin'andriamanitra irery any ary andriamanitra afaka manatanteraka ny zavatra tiany atao eo amin'ny fiainanao i Josefa raha iverena kely farany melonidiranao paster Alvarez i Josefa teto zao nafinaritra tamina na iza nanakana na iza nanapotika ny fiainan'ny Josefa tsy niakina tamin'ny vola ny fiainan'ny Josefa tsy niakina tamin'ny diplômany fa ny fiainan'ny Josefa niakina tamin'andriamanitra any ka hain'andriamanitra nametraka azy teo amin'ny toerana zay na tonga nanteny an'ireto olona manakatao reto hoe manakatao amin'ny zavatra ranofo hoe raha ianao io no tena miampy an'i Jesosy velona ao anatinao lasa lavitra ianao raha ianao olona ambony général manana ny toerana misy ianao ministre io ianao raha ianao io miampy Jesosy am'izao toerana efa misy ianao zao vao maika tenao sambatra reto olona eto paster satria eo amin'ny Jesosy reriany mampasambatra paster Alvarez Josefa araka ny tantara eto paster dia rehefa tonga teo amin'ny toerana mpanapaka izy dia tonga ny rahalahy avany araka ny tantara ny vakitsika teo ny rahalahy fola tonga avy any tonga tany avy any amin'ny tany Kanana dia tonga tao amin'ny tany Egypte ary rehefa tonga tao dia niaona tamin'ny Josefa ry zareo Josefa moa tonga dia nalalana azy fa zareo tsy nalala Josefa satria ny fitadiana Josefa dia mbola le tovolahy kely mbola taloha le tary anaty lavatra any tary any le nampalahelo kely le taraina kely namidy andevo dia nieritseritra izy fa mbola andevy any dia mieritrery efa tsy hita faty iny mbola andevo olo efa tsy hita tsozy ny afarany tsy hita faty any tsy fantany mantsy fa ity lehilahy manoloana azy ity le lehilahy le tsinitsinina le nankalaina le fahavalo natao fahavalo mihitsy le paster raha lahy natao fahavalo ny manoloana anazy fa ny zava-dehibe tamin'ny Josefa na dia tonga toerana mpanapaka raha Josefa dia mbola nifikitra tamin'andriamanitra trany izy paster dia mbola niankina tamin'andriamanitra ihany izy na ny fomba ny onany tamin'reto rahalahy reto ary tsy namaly faty tsy tonga dia namaly faty tsy tonga dia nanao Jesosy hoe zany ary zay fa tafavoaka dia miomana amin'izay anao fa tena ataoko malala ny anarako amin'izay nareo fa ampy tsy radito nga le nanaovanareo anay tamin'ny taloha mbola tsy tafavoaka reny zay fa miomana kosa amin'izao misy ny olona paster dia manana teo-tsaina ohatr'izany hoe raha za kosa no tafavoaka eo aloha dia efa valy fatsady ny ao an-tsainy paster efa ny anindry sady efa tsy haiko fa manana teo-tsaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra tsy izay mihitsy anefa ny an'i Josefa fa ny an'i Josefa dia niakina tamin'andriamanitra foana hatramin'ny zavatra kely indrindra hatramin'ny zavatra lehibe indrindra raha tena marina ny tsisy nandiso an'i Josefa raha tonga dia nandringana an'ireto rahalahy reto izy satria izy ary efa saika ny vonoana fa saingy zao tsy tempony Josefa zany lavitra ny Josefa zany fa ny taopony Josefa ary dia hoe tia nisy an'ireto rahalahy reto fa dao tsapaiko aloha efa niova ve reto sa mbola tsy niova dia nitsapainy aloha ny rahalahy ny paster hoe reto ve mbola le karazany olona tia tena le karazany olona tia voninahitra le karazany olona tsy manaiky fisondrotan'ny afo reny mba niova ve reto reto rahalahy reto anatin'ny fotoana ela zay sa tsy niova dia zay nantonga anazy nitsapan'le rahalahiny alohan'ny tenenany hoe zany le Josefa zay zany paster zavatra nataony ary Josefa dia nanomboka ny hoe ataony ampigedrana aloha tsy anapotika azy paster ny tena tanjona amin'io fa nieritreritry Josefa dia ny anisy soan'io rahalahiny io satria Josefa sy Andriamanitra zany lasa mifindra tany amin'ny Josefa le toetra an'Andriamanitra te anisy so olona te hanampy olona te hizara foana te hizara te hampiasan'le fahasoavany anananany anasoavana ny mpiaramonina aminy dia zay zavatra nataony Josefa teto hoe mila tsapaiko aloha reto rahalahiko reto rehefa nalefa tao ampigedrana dia izy moa sady mantany renseignement any hoe ve le rainareo mbola velolany ve izy mbola velolany ve le zandrinareo sady maka renseignement ihany izy no mitsapa an'le toetra ny rahalahy reto ihany izy dia lazain'reto rahalahy reto moa zany hoe mbola misy raika alahany i Benjamina ny anarany any amin'ny raina ihany izy fa le akiray efa tsy hitantsony
efa voafafatanteraka atao amin'ny fahatsiarovana izy ireo momba ny Josefa efa tsy fantantsony hoe an Josefa nefa Josefa mody nanao sarokafy manoloana azy eo fa mody nanao sarokafy ary fantadolo ny tantara rehetrarehetra ataoriana kely moa zany rehefa vakina tantara dia zao milaza nita fa tsy niova reto nita fa niova reto rahalahy reto nanenina rehefa nibebaka tamin'ny ratsy nataony Andriamanitra tokoa pasteur rehefa tena vonina ibebaka ny olona ray rehefa vonina tena hiala amin'ny ratsy ataony ny olona anankiray Andriamanitra mamindra fo amin'izany olona zany ary zao mbola zany tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny bokin'ny Romanina hoe teo amin'izay ny abeazan'ny ota no noharany fahasoavana be lavitra raha tena marina ne pasteur efa planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mihitsy ny atonga ny Josefa ho mpanapaka na namadika ireto rahalahy reto na tsy namadika ireto rahalahy reto dia tsy maintsy ho tonga amin'ny toeran'io ihany Josefa na namadika Jodasy mpianatry Jesosy na tsy hamadika an Jesosy mpianatry Jodasy Iskariota i Jesosy dia tsy maintsy andeha amin'izay lalana soritan'Andriamanitra tany aminy fa ny adalan'ny Jodasy fotsiny ny adalan'reto olo reto fotsiny te fikitra amin'ny ratsy fa amin'ny fotoana ireo olona rehefa tena vonina hibebaka marina dia mandray an'ireo olona indray pasteur Andriamanitra ary vonin'Andriamanitra anangana fiainam-baovao indray anangana ho avy mamirapiratra indray anangana avenira feno voninahitra indray mihoatra noho ny teo aloha rehefa tena vonina hibebaka ny olona anankiray manatona Jesosy pasteur marina zay pasteur zay ho ano anindriko foana ary zay ty pasteur tena manasa hatramin'izay tsika misy fotoana manasa an'ireny olona namosaviny olo reny misy fotoana tsika manasa an'ireo olona ao anaty fahoriana misy fotoana tsika nanasa olona marary lava misy fotoana tsika manasa an'ireto olona ao anaty fijaliana sy trosa fa za pasteur mitindre mandeha ty tena manasa an'ireto olona mpanaka reny manasa anao olona ambony io andao fianona ny fiadanana nananao sambatra nge pasteur le mivavaka tena sambatra arenao aza mieritreritra an'le hoe so alaina anareo any ny arenako tsisy akany arenanao ao asanao tena aza manomena raky tsara aza mitondra rehefa le fa za dia tena manorivotra anao raha lasana bavy andao any olo tena ho an'i Jesosy sambatra kokoa ianao ary mitombo kokoa le fiadanana nananao raha toy ianao ka tena hivavaka ary manana an Jesosy ho fieno ny fahasambaranao fa tena ny arena zany pasteur ny vola mikarena tena mandalo ary zavatra kivelambelany ihany ny zavatra voavahany fa ny zavatra ao anatintsika eo tsy voavahany vola mikarena zany pasteur Alvarez iray iverenako ity tantara eto ity dia tsotra ihany voafaritra eto mihitsy pasteur hoe ny fomba hiakaratsika eo amin'ny toeratsika misy isan-karazany io pasteur Alvarez misy isan-karazany fomba azahoana place ao ny olona ny olom-botendry dia ao ny olona olom-boantso ao ny olona nofidina azonao misy karazana olom-botendry ny olom-botendry zao raha hita amintsika ministre tendrendreny fa ny olom-bofidy député sy sisy reny misy koa ny atao olom-boantso manana vocation izy olom-boantso azonao fa za dia milaza amintsika fa misy koa ny karazan'olona Andriamanitra mametraka azy eo amin'le toerana halleluja azonao Andriamanitra mametraka azy eo amin'ny toerana zao no mahasamy hafan'ireo rehetrarehetra eo pasteur ny olona napetraka Andriamanitra dia tsy azonizaniza ozongozoniny zany azonao raha ny olona mbola voafidy mbahoaka izy dia ny vahoaka nametraka azy teo no nozongozona azy ampianjera azy eo raha olona notendreny izy dia zay olona nanendry azy afaka manongotra azy eo fa raha Andriamanitra nametraka olona raha eo amin'ny toerana tsisy afaka mahongotra ny olona io zany io pasteur manam-pahafatiny tsisy mahongotra ny olona zany manam-pahafatiny ary zany nge no itenenako hoe ianao ry tanora malala isany zay manaraka nyity fandarany ity raha mba efa manana seza kely ianao
raha mba efa manana toerana kely any amin'ny toeram-piasana aoka ny ianao atoky eo anaty an'Andriamanitra aoka ny ianao ijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra aoka ny ianao olo marina amin'ny toeram-piasana anao ao e aoka ny ianao tsy atahotr'olona foka atahotra an'Andriamanitra fa raha Andriamanitra no mibata anao eo indray mandeha eo ka mametraka anao amin'ny toerana dia tsy misy ahongotra anao mandrakizay. Halleluja. Ary raha sanatria miongotra eo ary izy paster dia tsara lavitra no indray ny ametran'Andriamanitra azy. Halleluja. Ny olona petrak'Andriamanitra zany paster tsy laitra tsy laitra tsy hita zay anaovana azy midonaka fotsiny fahavalo e arakaraky ny anenjehantsika an'iny arakaraky ny anapitiantsika an'iny fa tohatra ny to tena vao maika lasalasa izy. Ny olona petrak'Andriamanitra tsisy nizanizy afaka nozongozona azy. I Josefa ne tadidio e tsy Farao nametraka azy fa Andriamanitra nametraka azy eo. Ary dia jerenao fa mandra-pahafatony Josefa dia teo amin'ny toerana io izy tsisy nahongotra azy teo mandra-pahafatany teo foana izy mandra-pahafatany teo amin'ny sezan'ny mpanapaka io. Aza paster ohatra zany Davida Andriamanitra nametraka azy hoe peraka etonao ry Davida tsisy nahongotra ny Davida teo. Azanao tsara zay napetraka Andriamanitra tsisy nahongotra ry Eli ireo mpanompon'Andriamanitra zay no tendren'Andriamanitra ry Mordekay araky ny resantsika omaly izy izay napetraka Andriamanitra tsisy mahongotra. I Petera dia napetraka Andriamanitra eo ianao ry Petera no mandimbeto mandra-pahafatany Petera teo amin'ny toerana. Za milaza andretolo reto paster tsy voatery hiady seza amina politika ianao e tsy voatery ianao ny fanaon'ny olona sy fanao zao tontolo zao ianao e fa za dia miteny amin'retolo reto paster Alvarez fa raha toy ianao ka tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny toeram-piasanao io mety miasa amina tsy haiko na miasa azy ianao na miasa azy fa rehefa Andriamanitra ka mahita an'Andriamanitra mahatoky ianao mariny ianao eo amina fitantanana mariny ianao fanomponan'ny tompo raha Andriamanitra no mametraka anao eo tsisy mahongotra anao mandrakizay io. Ary izany ty tantaran'i Josefa ity paster Andriamanitra araky ny nambaranao teo hoe Andriamanitra no mitondra an'le tantara Andriamanitra no mitondra ny tantara tao anatin'ny amapolo taona ny maroa ary dia nampitola gaga nahavariana fotsiny ny olona nampitogaigy ny olona rehetrarehetra hoe fa ahoany le rangahy iny reto rahalahy reto moa dia tsy nahalala azy reto rahalahy reto dia tsy nafantatra azy hoe tena ity ve le zandrinay ty ve le nahilikilokitsika ty ve le nompitehatsika zany paster rehefa Andriamanitra no mametraka anao tsy sevitra ary zay no tonga antsika ny teny teto omaly herinandro ny fahazavany ty ary herinandro ny fanovana tampoka azonao herinandro ny fanovana tampoka fa dia tena jerenao anie ny fatanterahany zavatra nambaran'Andriamanitra fa tonga ny rahalahin Josefa teny akohaka teo anatrehany tsisy afaka hitsy valana amin'izany ry havana malala ry tanora mpijeriny ty fandarany ty amin'izao fatanoranao zao za mampirisika anao tsy voatery anao ny fanao ny tanora ianao tsy voatery andeha amin'ny adalany ny tanora ianao tsy voatery andeha amin'ny fahotana sy ny faratsy ny olon-kafany ambadika any ianao fa hoy amatsy ianao zay tanora mijeriny ty fandarany ty ao anatin'ny fatanoranao manamasina tena ao anatin'ny fatanoranao manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fatanoranao mambole fototra mafy mambole fototra mafy raha te andeha lavitra ianao raha te andeha lavitra ny fiainanao ataovy mafy orona ny fototra ao fa possible andeha lavitra ianao ary Andriamanitra afaka mametraka anao eo amin'ny toerany zao zao ny teniko paster tamin'ny toriteny asa tamin'ny ray volana sy tapany lasa zay ny hoe ny fiainanao tsy miankina amin'ny baka ny fiainanao tsy miankina amin'ny BPC ny fiainanao tsy miankina amin'ny hoe manana diplôma sa tsy manana azonao fa fiainanao faritan'Andriamanitra Andriamanitra afaka mitrasy ny avenir anao afaka mitrasy ny avenir anao Andriamanitra fa tsy voatery hiankina amin'ny baka zao teneko tamin'ny ray aman-dreny tao am-piangonana ny hoe raha tsy mainininona ho azy zanakao aza bedesiny izy aza hozoniny izy sady tsongona ny sofiny domy manoloana hoe ty vendrana aza tao an'izany izy fa raha matahotra an'Andriamanitra ny zanakao ka tena mivavaka ho lasa lavitra io paster
misy zazakely inge paster mety tsy mahay matematika izy tsy mahay fizika tsy mahay français fa izy ndray de tena mivavaka ao atrano izy de mivavaka makatora aman-dreny izy azonao ao atrano izy mideran'Andriamanitra ao atrano any ampiangonana izy mafana fo mety ho fahavalo amby telopolo amin'ny ankizy sivy amby telopolo izy faharoa amin'ny farany fa ho tafavoaka io paster ho tafavoaka io amen fa tsy mibaka mamaritra ny hoaviny io tsy BPC mamaritra ny hoaviny io fa Andriamanitra no ametraka an'io amin'ny toerany misy karazan'olona manko paster apetraky ny diplômany eo amin'ny toerany izy azonao izy be diplôma de nahazo sesa misy karazan'olona mahalalalala olona ambony de mahazo sesa misy karazan'olona apetraky ny ino izy ty anarany ray aman-dreniny hoe fa ny ray aman-dreniny ty olo ty olona ambony ohatr'izao de mahazo sesa izy misy karazan'olona no ny fiaviny no azahoany sesa fa misy karazan'olona ndray Andriamanitra ny mametraka azy io Andriamanitra ny mametraka azy io ary rehefa Andriamanitra ny mametraka olona ray eo za de miteny aminao paster tsisy afaka hiady amin'ny olona io ary tsisy nizy afaka nozongozona azy amin'ny toerana misy azy eo azonao le fandehana izy ary zany mahatonga na miteny ny ray aman-dreny miteny atsika tanora tsy mampaninona zay diplôma anananao e tsy mampaninona zay diplôma tsy anananao e tsy mampaninona zay efa nilikilianaovan'ny olona anao e tsy mampaninona zay efa ninjehan'ny olona anao e fa raha ianao ny tena mivavaka ka matahotra an'Andriamanitra ho anana ho avy mamirapiratra ianao ho tafavoaka ianao olohany ianao fa tsy ho rambony ary re olona nanapotika ianao reo ahita ny fisandratanao melohany amarana antsika azy paster navarina paster de le fahendren'Andriamanitra ny tantana ny fiainan'i Josefa efa fantatra Andriamanitra telopolo taona meloha ny fisian'ny mosary eo amin'ny tany Egypte io Andriamanitra nefa de efa nanomana ny Abrahama sy ny tarana ny mandrakizay hoe atoko fitahina tokoa ianao fitahina amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ianao dia Andriamanitra mihitsy no nanomana sady koa le vahaolana izay etrehan'ny taranaka Abrahama an'io mosary io fa fantany napetraka hoe fa maninona mora ohatra tonga de foanana fotsiny any mosary io de tsisy mosary fa navelan'Andriamanitra hitranga mihitsy le mosary navelan'Andriamanitra hitranga mihitsy le zavatra mifaomafao isan-karazany teo amin'ny tantaran'i Jakoba teo amin'ny tantaran'i Josefa mba anehoana ny fahalehibeazan'Andriamanitra mba hatateraka an'le nofy ohatrany te ampianatra antsika koa paster Andriamanitra hoe ny fiainana ane de indraindray misy zavatra mifaomafao eo amin'ny fiainana indraindray misy ratsy mandalo misy zavatra problème misy zavatra saribahana misy zavatra manahirana tsy maintsy atrenao na izy ianao na iza dia matetika tsy maintsy mandalo am'izay satria zay le fiainana nataon'Andriamanitra izy Andriamanitra hoe ataoko mifandimidimbo izy ny zavatra manahirana ny ratsy ny tsara mba tsy afantarany olona zay tranga aoriana ary izay indrindra no ilana an'Andriamanitra paster aoriana kely eo ka Andriamanitra zay malala ny hoavy aoriana kely eo no efa manomana sady tahaka nanomanany ny taranaka Jakoba sy Josefa million fotoana na de sarotra de zavatra nitranga efa vonina meloha Andriamanitra ka tsika ry havana malala mbola tsy fantatra hoe ahoana ny toy ny fiainantsika ity ahoana zavatra mbola hitranga aorianao mety hisy zavatra sarotra ilanao an'Andriamanitra ka teny zao am'izao fotoana zao paster de efa ilaina manararaotra am'le fanompona an'Andriamanitra ilaina manararaotra mandray fanapa-kevitra hoe anapa-kevitra anompo an'Andriamanitra marina tokoa anapa-kevitra tena irosolalina marina tokoa anapa-kevitra anaiky zay lazay nyty baiboly ty zay lazay ny olona akory ny marina hoe zao no avy na zao nitrangana zao no zavatra iseo fa zay lazay ny baiboly paster fa Andriamanitra le tompony ho avy le afaka mandamina sady ny zavatra rehetra io tena mila fikirana paster tena sambatra ho ay ianao raha mivavaka am'izao paster tsy ndriko zay tena tafita ianao raha am'izao zavatra hoe ianao fa mba manamana an'izao manana an're manana an'ty ka tena mivavaka tsy le mivavaka mody mivavabavaka aho tsy manao fivavahampanao politika mody hita miseseo amin'ny olona eo ny reny fa zay reny zay fa le tena mitady an'Andriamanitra lasa ianao rahalahy satria de zao nge paster le mivavaka zany ianao misy fiarovan'Andriamanitra na io zanaka io ane tsy voary ny volanao ane zanaka hoe na ianao mandeny amin'ny arabe ny tsy voarinao zany zavatra mitranga rehetra tsisy fatatsika fa zany ny ilana an'Andriamanitra
ary tsy matiantoko retolo reto pastera raha ivavaka tsy voatery antra ianao vao mila an'Andriamanitra tsy voatery tsisy asa efa somera vao mila an'Andriamanitra tsy voatery marary mafy efofaty vao ila an'Andriamanitra fa eo amin'ny toeram-patanorana io fa araroty eo amin'ny toeram-patanorana io araroty no anomponao an'Andriamanitra fa hitanao nitahin'Andriamanitra anao zay ngamba pastera ny azo nresana teto tsy efa tonony re ny androany zay atombo zay pastera za dia miantso anao tongava manolo tena ho an'ny tompo mivavah fa hitanao zavatra ho ataon'ny tompo nday vavaka tsika pastera dahoary misaotra indrindra raiky noho ny fahasoavanao misaotra noho ny fitahinao mankasitraka satria tianay ianao mino tompo fa ny fandaharana zay norenesinay teo anaingananga andray ny fiainanay ary tonga anay tsy maintsy ho tahinao efa nampanatenanay etinao fa dia fotoana ny fahazavana zao fotoana nay andraisana fahazavana izao ary fotoana idirana eo anaty fahazavana izao tahaka ny nametrahanao an Josefa teo amin'ny toerany no ametrahanao anay eo amin'ny toerana misy anay manomboka androany mankasitraka indrindra tompo teo hotahinao reto vahoaka mpanaraka amin'ny fandarana hotahinao na iza tonga teto androany nijery an'izao fandarana izao ny ainao n'ity fandarana ity raha misy marary izy reo dia ianao efa ampiana sitrana azy raha misy manana olana ianao efa afaka ampitaraboka amin'ny problema eo aminy ianao dia anao fahagagana eo aminy misaotra Jesosy amen amen zay pastera no azo niresahana teto ny zavatra hitranga amin'ny sabotsy ho avy izao dia tsotra be isy vavaka délivrance momba na famosaviana pastera ho atao zany hoe isy délivrance momba ny reo olona tratrana fa tamin'ny sabotsy teo enjakenjana kely ny délivrance tao somary enjakenjana ary tena mafimafy mihitsy le délivrance ny toroteny tamin'ny sabotsy hoe am'izao délivrance efa tsy mila mitolona tsony fa efa tondrona fotsiny fa nisy akitolona kely any tena enjakenjana pastera tena fa nafinaritra aloha afaka ny olona afaka ny olona fa tena le ozona avy amin'ny razambe sy avy any amina ray aman-dreny ny délivrentsika tamin'ny sabotsy teo afaka le olona fa amin'ny sabotsy avy izao zany mbola mitoy ihany le hoe fanapahana ireo ozona avy any amin'ny razambe reny fa anisany avesabesaka kokoa ny délivrance momba famosaviana zany hoe reo olona tratrana famosaviana tany amin'ny toeram-piasana tsy hoe voatery marary ianao fa mety namosavian'olona ianao tao amin'ny toeram-piasana dia niala tamin'ny asa namosavian'olona ianao dia lasa tsy mahita asa amin'izao fotoana izao namosavian'olona ianao dia lasa mitsatoka lasa tsy afaka manambady namosavian'olona ianao tsy afaka miteraka namosavian'olona ny tokantranonao dia lasa n'olona mivadinao dia izao mikorotana zany le asana famosaviana dia anao délivrance momba n'iny tsika fa ny lehibe indrindra dia le hoe fiposahany mazava hoe tena hiala ao anaty tunnel dia nomboka hiposaka ny mazava ao amin'ny fiainan'ireto olona ireto zay no anisan'ny vavaka matanjaka dia matanjaka ho resantsika amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle samafy Tanjombato ambany atsimo apitanjirama io sabotsy amin'ny 6 ora maraina notanterantsika nio séance angezabe io ary ny lehibe indrindra ihany koa dia tsy amin'ny mongoty andrefanambojanahary ho atsika eto amin'ny centre ville zany dia tsy amin'ny mongoty andrefanambohijanahary eo amin'io efa vita moa le trano ngezabe anakiraha eo pastera dia malalaka ny toerana nafinaritra tamin'ny sabotsy teo fa tena vahoaka maro amanaliny ny mamonjy ny fotoanao ary matsapa fanafahana tena popoka ny fahagagana sy ny fitahin'Andriamanitra ao pastera Alvarez anasana atsika amenakafy zay ngamba pastera ny azo resana aloha ampy zay pastera veloma tompoko